Misy tahotra fimoderanao zany Andriamanitra ray fahasoavanao noho ny azo zanakao Jesosy Kristy tomponay, izay maniraka anay, maniraka ny fiangonana, maniraka ny saharay ao anatiny, maniraka ny fikambanana olana ny samana ao anatiny, mba ho vavam-pometrany, mba hanambarana mazava ny ravany aiza. Tonga nefa izahay dia iranao koa mba hampahery hitondra faherezana. Ny faherezana dia sy ao amin'ny tenanay, ao amin'ny tena izay fitandrena kosa, dia ny tena Jesosy Kristy zanakao. Da io ny fivoriana raika kely izay ataon'ny fikambanana lehilahy sy olona lavitany, izay tratavinay eto amin'izao androany maraina izao. Dia tafio ny fiangonana manontolo izay miomboana izany. Mitenena tompoko fa mihaino izay mpanompo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Amen. Mitenen'Andriamanitra izay nalahatra komity hotoriana amin'izao. Dia grasy manusia akan bersyukur bagi istimewa. Kisahnya bersyukur hati, kisahnya bersyukur hati, anjing bersyukur karena dibawa. Kisahnya bersyukur hati, anjing bersyukur karena dibawa. Rifan akan lagi jalan dia berkisi dengan yang shiftu nafai ismi shiftu surat al-Nabi jadi nazu mana nafa wabi cumpakan penyanyi yang itu rami sulawi nyata nashmat faisal yang was tanto di famiglia ci fanno in villa anche casi come quanto stabilisi fayanario analai siamo mai parlano di pagare bisogna usare fayanario dia ana mazava shi sanatnya siangnya ana mai shi Kodia azama maturu jenshasha faoka siang kahapun tena asai maturu dia maturu yang nyana arzai mau yang mau nyana fashakia anyam shika jauh tena kaitan semua shiftiam usia wajah harus sana tena shifam tena uffiano quanto lira e ma la macchina è farmalina non partita farmalina. Amen. Riusciamo a lavorare come noi facciamo la società aveva una nostra maestria scesi su Quindi dia mungkin naturalnya kekabaran yang sakwi ifala kuis ufufnai mil ifala ufufnai mil sampai semata usaha campur kayak salut marah sangat tisu Isha kadang tahu hasil profil saya. Ifana kafuana karaftiza dia amfano yanas. Sifat kali ini kan fufna ini. Kami syah
toa zay afarazay ohatra izany dia ny fisaorana tofo sy ny fampaherezana. Koa dia fofonay ny daholo zany na ny vavaka na ny fisaoranan'Andriamanitra na ny fampaherezana resika manokana amin'ity epifitily masina zay misy miteny anarasika ty ireo telo ireo dia ny vavaka, ny fisaoranan'ny tompo ary ny fampaherezana. Azo zay moa fa satria fofonay io izy zao dia io atao fiaina ara-piangonana, fiaina anaty fiangonana, fiainam-piangonana. Fiangonana io moa fiangonana rasy misy vavaka tsy misy fampaherezana tsy misy fisaoran'Andriamanitra dia mba mahavaliana ihany ny mahafiangonana an'izany. Eto ty teny anjarasika ity na ity peniteny anjarasika ity dia resika ny Paoly apôstôly zany manao teny fampaherezana izy, teny fampaherezana ho an'ny kristiana tany Tesalônika. Izany teny fampaherezana zany dia miorona ino manefa ireto miorena raha mandinika ny teny zay anjarasika zao sika. Ny vakian'ny iorenana ny fototra tena iorenana ny fanambanana dia sina ny filazantsara ny advento sy ny advento voalohany anefa fa ny advento farany dia ny fiverenan'i Jesosy ety an-tany iray amin'ny andro farany. Sy zany ihany anefa fa tsy ampisaharana izany koa araka zay reheto karazana atao hoe vaton'ampiray ihany no iorenana anatin'izany vaton'ampiray ihany zany ny tena fototra koa dia ny filazantsara ny Pasaka. Pasaka zay fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Reo anankiroa reo aazaveno vaton'andro tena iorenany fampaherezana ao fiainana. Amin'ny fototra zany na ny advento farany na ny Pasaka fisanganana ny maty, Jesosy no ambaran'izany. Jesosy no vaton'andro iorenany fampaherezana rehetra zay atao ny fiainana. Anisan'izany ny fampaherezana ataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Tesalônika. Kanefa anisan'izany sy mihanan'izany koa ny fampaherezana zay mety ataon'ny kristiana anankiray amin'ny kristiana anankiray hafa ao anatin'ny fiangonana na mialahazo na miandavanandro. Ka dia zava-dehibe tokoa ny fampaherezana araka zay rehetra. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ambara fa ny fiangonana tany Kolosia sy azafazy Kolosia fa Tesalônika dia isan'ny fiangonana voalohany, fiangonana isan'ny namoron'i Paoly apôstôly tamin'ny Dionisy nataony zany. Raha isan'ny fiangonana voalohany dia misy ireo dia sambatra ny olona zay niamana tamin'izany fiangonana voalohany zany. Nahita mason'ny apôstôly nandray mivatana ny feon'ny apôstôly Jesosy Kristy sambatra zany. Kanefa zava-dehibe fa manana problema koa hatran'ny fiangonana voalohany azy. Tsy milaza-pahasairana ny fiangonana voalohany na ny teo azany. Zany fahasairana zany dia mahalo tsy tampotoana kanefa ny fotsy zavatra no aleo resansika eto. Inona no fotsy zavatra? Ny fotsy zavatra izy rehefa nisangana tamin'ny maty Jesosy dia nino ny mpianana fa tonga ny amin'ny farany
dia ny andro fisanganana mafy. Koa rehefa nakananao any an-danitra Jesosy dia nanantena fantatra izy ireo fa mbo avangana Jesosy ao anatin'ny fotoana folo dia folo. Raha araka ny fieritreretan'olombelona angamba tsy misy raha ray taona ao anatin'ny ray taona fahafahabeny ho avy to hiverina zay ho fanantenana lafana tiana fana tao anatin'ny folo izy. Kanefa mitantara-pamonjena dia manambara zany midadasika koa izany. Mitantara-pamonjena dia manambara fa rehefa nakanana ho ny an-danitra Jesosy dia nisokatra nyteo fotoany fiangonana tamin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahy masina. Koa dia samy tsy fantatra ny faharetany fotoany fiangonana na fihetoana tsy fantatra mihitsy. Kanefa sy zany ihany tsy fantatra fa tsy fantatra koa satria rehefa vita ny fotoany fiangonana zay vao hiverina Jesosy. Tsy fantatra ny daty na ny boka hatonga Jesosy. Tsy fantatra ny faharetany fotoany fiangonana. Eo anatriaka zany dia sahirana ny saina kristiana. Sy toloka Jesosy na dia nantenaina tonga tao anatin'ny fotoana fohy azy sy toloka izy. Nanomboka nametra-panontaniana ny kristiana nanakoy. Ahoana izany tara ny fotoam-piverenan'i Jesosy itiatana. Misy fahatanana ny fotoan'ny fiverenan'i Jesosy itiatana. Ny hanangasiaka ny folo maro. Ny halefy ny fianatra ny fiverenan'i Jesosy tokony itiatana. Vokatry izany dia misy toe-panahy ny folo mandrozy tao anatin'ny fiangonana nanantena mafy araka ny fihevits'olombelona fa hiverina ao anatin'ny fotoana fo Jesosy. Zany fangasiahako zany atao hoe fahadisom-panantenana zany dia niteraka toe-panahy matory, niteraka toe-panahy tsy miambina sy mivavaka, toe-panahy zao karazana hoe mandrosotra an'ity zao tontolo zao ty fizaka bena mandrosotra an'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fimamoana. Ny olona iray tamin'ny andro fahiny zay mitahaka fifoaza tamin'ny fiangonana tranainy dia miteny hoe raha raty zao tontolo zao ty ho izy fa tanàna loatra ty zao tontolo zao ty ho fiangonana ka manadio fa vahiny sy fivahiny izy. Tsy mety zany tanàna be loatra raha ohatra ka henona zany tena zany. Kanefa tsy mety koa te handrosotra ny alateto. Samy tsy mety zany ho zava-misy teo amin'ny fiangonana. Mila fampaherezana zany toy. Mila fampaherezana ny olona toy zany. Mila fampaherezana ny fiangonana manontolo satria be dia be ny tratrana tamin'ny fotoana. Tsy vita amin'izany ihany. Ny problema zay nisy tao amin'ny fiangonana tao Tesalonika fa nisy olona hafa zay namely mafy-finoana, namely mafy-nonino tao amin'izany fotoana. Ao anatin'ny fotoam-piandrasana ny fiangonana. Fiandrasana Jesosy Kristy. Tsy mbola tonga Jesosy nefa ny sasany tamin'ireo zay niandry dia ny odi-mandry. Efa ny odi-mandry sahabo ny olona sasany kanefa ny tonga zay andrasana ho tonga tsy mbola tonga. Ketraka izy. Na ketraka ny folo fiangonana tao Tesalonika koa zany ka nametra-panontaniana izy hoe manana ny zahava amin'ny fiverenan'i Jesosy ihany ireo zay efa nodi-mandry teo koa. Ketraka izy. Sao dia tsy manana ny zahava. Sao dia tsy manana ny zahava Jesosy ny olona zay efa nodi-mandry teo koa. Tsy nahandro ny fahatongavan. Mila fampaherezana ny fiangonana.
anisany navitan'olona ny fiangonana tao Tesalonika koa izany zavatra izany. Paoly apôstôly amin'ny maha-apôstôly azy dia tsy natahaka an'izany izy. Izany mila hemisika koa sy nanankehitriny. Paoly apôstôly nampahery ny fiangonana tany Tesalonika. Ahoana ny aminy mba azahoany mampahery? Mila mahery izy. Ahoana azahoany Paoly apôstôly mampahery olona kanefa tsy misy avy ao anatiny sanasina? Matoa afaka mampahery ny apôstôly dia misy asan'Andriamanitra zao mifampahereza sy miteny hoe asa sy fampaherezana amin'ny fifoazana tena to. Fa ny fampaherezana amin'ny ankapobeny ny resaka. Ny fampaherezana tsy mba asan'olona ne zany, tsy mba asa dia mampahery olona ne zany, fa asan'Andriamanitra izany. Asa ny fanahymasina zay mampiro ary mampiteny ny olona. Ka rehefa mampiteny ny olona ny fanahymasina dia zay teny zay fampaherezana. Manana ny fanahy Paoly apôstôly, manana ny fanahin'Andriamanitra izy, ary tsy mba diso fanantenana izy. Manantena ny fahatongavan'i Jesosy ka ny fanantenana sy mety leva. Na dia zany azy dia matahotra izy. Matahotra izy. Inona no atahoana? Matahotra izy. Ndao azo mivadik-tena. Io koa zavatra mety manahirana. Sika sy mba tahaka ny olona diso fanantenana tamin'ny fiangonana voalohany hoe tokony ho tonga Jesosy kanefa mbola sy tonga. Fa ny mety mahamikika asika dia hoe fahatokia-tena io no mety mikika asika amin'izao andro. Mila fampaherezana koa ny olona matoko-tena. Paoly apôstôly dia tsy manatoko-tena izy nagovoka izy rehefa nieritreretra zany hoe fiavian'i Jesosy nahazotra ny tena. Natahotra izy ka tsy mba manome toerana ao foana ho an'ny feo anankiray manao hoe tsisy problème miadana somary fehizay. Loza zany to. Zava-doza raha misy miteny an'izany moa Paoly apôstôly hoe miadana somary fehizay. Fehizany dia mahatonga fandringanana. Moavitama ny fandringanana ka tsy samosina tahaka ny fahalalana vehivavy maniteraka iny apôstôly Paoly. Azo matoko-tena. Ary mila miasa mafy sika fiangonana, sika sarana amin'ny fiangonana hampahery ny olona mba tsy horena mivadik-tena. Fahavalo-be mivadik-tena io. Io anisan'ny fahavalo-be. Manaraka an'izay. Eto amin'ity teny azarantsika ity dia miteny ny apôstôly fa eo anatrany fahavalo-be zany mila miady ny kristiana. Tsy miady aman'olona nefa, tsy miady antsika samysika nefa fa miady amin'ny fanahy izay mahatonga olona hatoko-tena. Voalohany dia lazay ny apôstôly fa mila mitafy fiadiana, dia fiadian'Andriamanitra indrindra zany zay resahana amin'ny Efesiana. Mila mitafy finoana sy fitiavana. Raha ny fitiavana miverina, raha miaja zao tontolo zao miverina dia zao atao hoe miaja dia mety mankahala ny fahavalo. Mankahala ny fahavalo. Iza ny fahavalo? Ny olona hoe ny fahavalo. Dia zay indrindra ny ilana ny fitafiana fitiavana. Tsy fankahalana olona ny hady atao. Tsy fankahalana olona ny raha atao tafiamasona na evangelika zao. Fa fitiavana olona zany. Fa fankahalana azy. Ry fiangonana mila mpaherezana zany tena zany. Tiava olona mankahalana azy. Manaraka an'izay dia lazay koa ny apôstôly Paoly manao hoe mila mitafy
fanantenana sy famozena ho fiarovandroa. Io fanantenana zava-dehibe. Ny aretina anankiray zay tikatsika koa, aretina zay sy mampatahaka marina, aretina zay sy reny farakay, sy makarary aloha koa dia sy fananana fanantenana. Dia zao hita zao ihany no izy. Dia fahafapo am'izao ka manelo moa fa iny koa notadiana ohatran'izao. Zay ny aretina anankiray koa. Ny fanantenana zany, ny tena fanantenana dia mitazan-davitra, manao tambarana ny voavy, manantena ny famazena ny voavy sy ny daty antenaina. Izy ty moa dia tsy fantatra ny daty no avenana hoe tsy zany. Na fantatra ny daty na tsy fantatra ny daty. Ny tenin'Andriamanitra rahateo ny teneko teo dia milaza fa ho avy tampoka toy ny mpangalatra ny antontolo. Ny antontolo dia ny fiverenan'i Jesosy amin'ny hafarana. Mila mijeren'izay no mila mibaton'izay sika fa tsy sanatry ho variana amin'ny tontolo ankehitriny, ho variana izay misy dia hita mahafanitra. Mila izay lavitra ihany. Raha lavitra zany dia mahereza fiangonana miambena aza matrolo mifoaza aza matotena fa fahafikelena ny fahavalely tarazako makalana azy tiavako sy manana handresena mavianana ny fahalalao hahafahanana natohina tamin'ny fiangonana dia mila manana fanantenana, mila manana tazan-davitra izy sy ny progrès izay lehibe ihany tazan-davitra mandrak'izay dia ny famozena, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy isaran'ireo nasina. Voninahitra teo n'Andriamanitra ray zanaka